Journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovô. Assurance Art, Timampultona Nilanao. Manulcianoni vovô. Ivokolona ny arabe nanomboka teny Ivato atreny Mahamasina nandritra ny fitsenana ny Bareny Madagasikara. Nigadona an-tanindrazana androany ny ekipa pirenena malagasy avy niatrika ny lalao famarana ny Nishan 4-24. Maro ireo lalàna sy zo tsy voaja amin'ny piasa hoy ny avy ao anivony syndicat-ny piasa Fisemare, ohatra amin'izany ilay vehivavy niara-ny eritreritra novonoiny ny mpampiasa azy. Vitsy ireo mpanjifa ny lambamena amin'izao vanim-potoana ny famadihana izao hoy ireo mpivarotra lambamena eo anivony ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra. Tokantrano manodidina ny Eninalina no tsy misitraka herinaratra ao atsimo sy avaritry Ukraina amin'izao fotoana izao taoriany ny fanafiana izay nataony ny tafika Rosianina farany teo. Ny Antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Aterina indray araba toboko lasy toboko vavo anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra kolo amin'izao alina izao hasainam-panazananao hanaraka izany hatramin'ny farany. Tonga dia mahakasika ny fitsenana ny Bareny Madagasikara vetrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao. Ny gadona tanindrazana androany ny ekipa pirenena malagasy avy niatrika ny lalao famaranana tranona 4-24 no tsenan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fomba makotrokotroka ny Bareny Madagasikara. Ipokolona ny arabe nanomboka teny Ivato atreny Mahamasina ho arahantsika eo anatin'ity fanadihadiana ity ny fito izay fitsenana ny Bareny Madagasikara izay. Ndahoary. Tamin'ny 3 ora sasany hariva no nigadona an-tanindrazana ny Bareny Madagasikara avy niatrika ny lalao famarana ny Shan tany Kenya izay nandavony Maroka antsika tamin'isa 3 izay mametraka ny Madagasikara ho larana faharoa eto Afrika tamin'ity Shan 4-24 ity. No tsenan'ny solotena mpanjakana sy ny vahoaka malagasy nanomboka teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisan'ny pirenena Ivato. Tamin'ny 4 ora no niainga teny amin'ny seranam-piaramanidina ny ekipa pirenena efa tome fiolona ny arabe itsena isaotra ny Barea tao anatin'ny fihetsepo sy hafaliana no nandraisan'ny vahoaka ny Ivato sy ny manodidina ireto mahery fony firenena ireto. Tome fiolona avokoa ireo arabe niala teny Ivato niazo ny laky arivo hatreny tsara saotra.
nitondra avy ny vonina ipirenena ny Barea Madagasikara mendrika ny hotohanana hatramin'ny farana ho ireo olona ny tsena sendra ny mpanao gazety. Zay avy any Ambohimangarova misy anay dia efa tamin'ny 12 sasany zao zay dia efa teto satria hitsenan'le mahery fo atsika Barea de Madagasikara. Faly ny fonay satria tonga amin'le toerana tena niriny gasy na dia tsy tonga tamin'le hoe tena famaranana hoe nahazo an'le finition ary dia faly zany zay. Iandry amin'ny Barea faly be ny fonay zay tsy resy fa nandresy efa tafakatra finaliste mbola tsisy tao anatin'ny 80 taona. Barea forever alefa Barea tianay foana. Zay avy any Itosy Uni satria misy ny ekipa anay joueranay daholo ny ao presque Itosy fifaliana be ao anay mihitsy io fandresena na dia tsy nahazo an'le finale ary tena tafiditra tao anatin'ny fifalianay dia zay mahatonga anay toute la famille nous sommes tous unis. Ok narehanay io rehantsika io satria tena fiainana tena nafinaritra mihitsy niavaka tamin'ny fandresenindreo. Afatra manokana toizana foana ny ohatran'ireny zany le heritsaina hanao zavatra ohatran'ireny tena tsara ohatran'ireny tsy ananantsika eto Madagasikara fa raha manao ohatran'ireny daholo ny malagasy androso Madagasikara alefa Barea. Ambiance maro no niseho nandritra ity fiantsenana ny Barea Madagasikara ity. Teto mpinamana fianakaviana vitsy no niara-nandihy avy eo nampiny ny hafa teny amin'ny manodidina. Barea Madagasikara no notsenaina ka nisy toy izao ihany koa tany ambadika tany teny ny tsara sotra teny. Ny ofaofandroany ny sainam-pirenena malagasy nanomboka teny Ivato hatreny Mahamasina no ny afalian'ny mpitsena ny adam-pandeha ny délégation ka tamin'ny fitora sasany voningadona tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny ompony malagasy rehetra misaotra Barea. Mahakasika an'izay Barea Madagasikara izay hatrany no hanohisantsika ny fampahalalam-baovao voninahitra ho an'ny malagasy rehetra ny vokatra azon'ny Barea nandritra ny tranona 424 ireo mpakafy baolina kitra nangoniny ny mpanao gazety ny Kolo TV manerana ny nosy tsy mitsanga menatra eo anivon'ny Afrika isika malagasy na eo aza ny faharesena teo amin'ny lalao famaranana fanampanazavana. Tao anaty hafaliana sy horakoraka tanteraka no nanohana ny poniny Toliary ny fandraisana anjara ny Barea Madagasikara tamin'ny lalao famaranana ny CHAN 2024 izay nihaonany tamin'ny Maroc omaly. Nateo aza ny tsy fahazahoana ny amboary dia efa fandraisena sahady ireny vokatra azontsika ireny ho ireo mpanohana ny Barea. Endrika maro samihafa moa no nentina nanamariana ny fanohanana ny Barea Madagasikara ho an'ny eto Toliary toy ny radio crochet fifananana dihy ary nofaranana tamin'ny fanapohana balafomanga. Miady le gasy
any fa hitako hoe tena miady izy fa ny problème kely fotsiny le arbitre raha ngaohatra raha ohatra misy faute tsy raha manao faute danger le Maroc tsy de tsofo mona fa raha vatsika manao faute hita zany le hoe lanjam-bolantsika malagasy ambany noho ny any ivelany hitako azy aloha dia mahafinaritra tsika resam-boninahitra fa tsara le izy eny natao hoe napoizina tsy napoizina fa mahafinaritra fa tsika zany hitako hoe mafitsika fa le gasy efa mivoatra be le baolina kisa malagasy efa tsara reny lay barea foana ny atsika na dia maro aza ireo namoaka ny fahita lavitrany ahafahan'ny rehetra nanaraka iny lalao famaranana ny tranona iny fa ny akamaroan'ny olona kosa dia ny safidy ny manoloana ny lapan'ny tanàna anarana an'izany izay miandamiambavy ary hatramin'ny zazakely ihany koa samy taintaina ny rehetra teo ampanarana ny lalao sainginy aloha ny vokatra hita ho tena niezaka ny ekipa malagasy nofaranana tamin'ny balafomanga moa ny fankasitrana ny ekipa pirenena nampitsanga mitoetra ny piti baolina kitra eto mahajanga ny endry dalao rehetra naseho ny Barea ny Madagasikara nandritra ny lalao ny tranona 524 indrindra fa ny lalao manasa-dalana sy ny famaranana omaly izay ny fanandrinana tamin'ny ekipa ny Marokanina. Velom-panantenana tanteraka ny rehetra tahorian'ny nampidirany feliny baolina voalohany saingy ny avery tsikelikely izany fanantenana izany teo amin'ny fizotra ny fitsarany mpitsarany lalao raha ny fahitany ireto mpanoana ny Barea ny Madagasikara ireto teto mahajanga izay nieritreritra fa hody eto Madagasikara ny amboara. Le baolina teo tokony anjasy Madagasikara fa le arbitre miangatra fa nazanantsy izany tsy kivy zay fa resam-boninahitra na dia miangatra le arbitre. Nateo aza ny faharesena teo ambony kianja hafaliana no hita tamin'ny ankamaroan'ireo mpanohan'ny ekipa pirenena malagasy izay nilaza fa fandresena ho an'ny malagasy rehetra eto anivon'ny Afrika ny nahatafakatra teo amin'ny dingan'ny famaranana iny ka fierté ho an'ny malagasy rehetra ny vokatra azo sy ny endry dalao nasehan'izy ireo nandritra ny tranona ray manontolo. Tamboninahitra reny ewa tiany 3-2 ny asany zalaro netsika mafy reo. Teto anoloan'ny lapan'ny tanàna ny Mahajanga no tena nahitana olona be mpijery baolina indrindra tamin'ity lalao famaranana ity ankoatra ireo olona ny tangorona vitsivitsy nefa nahatsapana ny hafananany fanohanana tamin'ireo toerana rehetra izay nalehan'ny mpanao gazety nandritra ny lalao famaranana iny. Ny fandimby araka ny fizotry ny lalao ny endrika feno faliana sy ny endrika somary maloka nandritra ny fijerena tamin'ny alalan'ny écran géant ny lalao famaranana ny chanina 420 ny fanandrina ny Barea ny Madagasikara sy ny Lion de l'Atlas ny Maroc teto amin'ny arabe ny faleovatena omaly alina samy naneo ny fankasitrahany sy ny fahafampony ny mpanohana ny Barea na dia teo aza ny faharesena teo amin'ny dingana famaranana. Nafinaritra ny baolina atsika makatsika le Barea zany tonga le finale atsika ary tena niady atsika fa fomba zany lalao mety misy resy misy mandresy fa tsolo jiaby tonga finale faly sy mankasitraka ny amin'ny vita amin'ny Barea resam-panajantsika niady nareo sotra Barea hatramin'ny farany. Niady mafy ny Barea ary tsy ireny no atao hoe resy hoy ireo mpanohana teto Tomasina taorian'ny fiafaran'ny lalao. Fa lafim-baovao hafa mihitsy ilaina ny fankakevitra amin'ny rehetra ny fikitiana ny LGM na ny loi sur les grands investissements miniers tsisy ny fatiantoka ho an'ny Madagasikara hono teo anivony OSC nandritra ny fihaonana araina tolo-kevitra teo amin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny sehatry ny arena kibony tany ny mpitondra izay efa nilaza fa hovozy ny lalana io izay tsy nakana ny hevitra izy ireo akory ka entsoina fifampindiniana fanampy mpanazavana. Isiany dualité na ny fifandanjana eo amin'ny code minier na ny mari-pamantarana manokana omena amin'ny AS na ny taratasy mifandraika amin'ny fitrandrahana arena kibony tany sy ny LGM na ny loi sur le grand investissement minier izay midika hoe lalàna momba ny fitantanana ny fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana arena kibony tany na natateraka dinika arahina tolo-kevitra ny OSC na ny organisation de la société civile mila fantatra ny tombontsoa atsika malagasy ary mety hiteraka fatiantoka ho an'ny Madagasikara fikitiana ny LGM raha tsy misy fandiniana lala ka manao antso avo irisona amin'izany izy ireo. Iarahantsika malala fa 20 taona lasa zay nisian'ny LGM fatrito mbola iambato virery no nanaiky hiditra ao anatiny de mampametra-panontaniana zany zavatra zany satria efa misy ro ataontsika hoe tombotsoa maro araketra ara-faditseranana ao koa ny resaka ataontsika hoe vola vahiny miditra eto Madagasikara zany hoe
régime dérogatoire amina resaka douane, amin'ny resaka échange, amin'ny resaka fiscal kanefa mbola tsy miatire mpampiasa vola. Fanontaniana mipetraka zany zay hoe inona ny tena zava-misy tao, de ny tena ataontsika hoe natahorana sao de mbola tia hiatire ihany tsika, de mbola omena avantage bebe ndray le mpampiasa vola tonga eto, satria tsika zany mietreritra hoe mbola tsy ampy le avantage nomena teo fa aloha ampina bebe kokoa, de tena hoe fatiantoka ho an'ny firenena zany ka mampaneny lakolosy zany ka raha ikitika an'io tsika aloha hojerena tsara hoe aiza ny tombontsoa antsika malagasy. Anaovana memorandum manataratasy fampahafantarana sy fampisahiovana ity tolo-kevitra ity ka ampitaina amin'ireo tompona andraikitra voakasika amin'ny sehatry ny harena kibony tany. Ho anaovanay ny memorandum zany ity sosokevitra androany ity, de avoakanay zany izy ity am'izay omenay zay tompona andraikitra voakasika ny sehatry ny harena kibony tany. Zareo moa anisan'ny invité androany, ireo ministèran'ny mines, zareo no miteny hoe efa natiny manao ny mahakasika an'izy io fanavaozana ka omenay sosokevitra, fa anjarany zany mahita hoe mety le sosokevitra anay sa tsy mety. Zareo no mahita salany nataonay tamin'ny convention d'établissement, teto zay nanome sosokevitra mahakasika ny convention d'établissement fa tsy nanaraka ny fanjakana. Iarahantsika nahita mivokany teny amin'ny QMM fa nisy an'ireny grève marobe reny, niteny reo olona reo tany hoe ahoana nareo manova lalàna nefa tsy mba consulté anareo kory izahay aty fotony. Miankina amin'ny fitsipika ny rafitra napetraka ny fanjakana, anitsiana sy anatsarana ny lalàna momba ny fitantanana ny fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana harena kibony tany, ny fanavaozana ny LGM. Mety hiteraka voka-dratsy sy ara-toe-karena ary animba ny fifandraisana amin'ny mpiara-miombonandroka ny fikitiana io lalàna io raha tsy ampy fandiniana. Ny taona 424 raha tsy ivona no totosaina teny ivato ny fifampidiniana anavaozana ny LGM ka anisany tafiditra tao anatin'izany ny OSC, saingy indray mandeha ihany izy ireo ny voantso tamin'izany ka tsy naray ny vao makasika izany intsony taty aoriana ka izao manao antso avo izao indray araky ny fanazavana. Maro ireo lalàna sy zotsy voady amin'ny mpiasa hoy ny teo anivo ny sindika ny mpiasa ny fisemare. Ohatra amin'izany ilay vehivavy niarany herisetra no vonoiny ny mpampiasa azy tamin'ny alalan'ny kapika sy daroka teny mahazo, nandray ny tanana fikarakarana ilay tovavy sy ny fametrahana fitoriana mikasika ilay raharaha araky izany ny fisemare. Fanadihadiana no tateriny Gabin Eloa. Maro karazana ireo herisetra mpahazo ny mpiasa ito amintsika, toy ny arabatana, aramoraly, araboly, ara-pananahana sy ny sisa. Anisan'ireo nena an'izany ity tovavy 20 taona ity, mpanampy an-trano teny mahazo commune Ambohimangakely districtny Antananarivo Avaradrano. Tsy olona lavitra na iza akory no nampijaly azy tamin'izany fa ny mpampiasa azy ihany. Nandray karama de aveo niverenan'le patroko hoe mpindramo vola, de za koa niteny hoe za tsy manam-bola tsony fa efa nalefako le volako. De aveo am'izay de tonga koa ramose vadiny fa manino tena mandengy fa vola mba indraminay ve de tsy omeny tena ozy ramose. De akizay ho manava tety aminahy tsisy vola tsony le volako efa nalefako. Maty tena ny androany fa tsisy miala eto. De niraisy ny marteau, de niraisy ny pince, de niraisy ny hety, de niraisy le pistolet reny, de natsatony tao amin'le courant, de niraisy koa ny vilany feno vary, de nagerany ramose taminahy, de niraisy ny azy, de ny kapony tao, de ny vilevilesiny tao, de ny kendainy, de ny teza amin'ny voloko, de ny fatorany za. De za ny azy finjeo tsisy naheno satria nakatondry zareo varavarakely sy ny varavarambe. De tao ny vonony tao, de nanomboka tamin'ray juska tamin'ny 4 le izy. De avy ny fatorany de nalefany amin'izay le alefany nandeha. Ny lambako teny akoditrako ihany nameny najanony taminahy. Telefônina ray Android de karamaka ray volana tsy azo nitazomindry zareo any le izy. De ny akanjoko tsy nomeny fa ny daholo ny akanjoko. Tamin'ny fotoana nampijaliana azy io, izy roa mivady mpampiasa azy no everiny fa niretsi kombakomba tamin'izao herisetra izao. Ny lahy no nanao ny famonoana rehetra fa ny vavy kosa no mpanidiny varavaran-trano mba tsy hoen'ny mpifanolo-bodirindrina ary ny zanak'izy ireo indray no mpijery ny manodidina sao misy olona mandalo. Tsy misy zavatra na entana azony fa ny lamba ankoditra ihany
raha ny fitarenany. Taofibaibay ny tany amany taofibaibay o dada sy mama tena any fianaratsoa tsy ahita zay asena mifady tena ty de taofibaibay io ramatoa io de zany teny hoe atsoa io fa io napetrana ato de io mila tsonareo makana ty tsisy atsony zany hoe fa bloqué no izy ireo ramatoa io de bloqué io de tsy nahazo atsona zony de zampitenena hoe tsy manino zanao faty fa raha ohatra hoe maty za de ataony anaty mal de hoentina any ampefilo any areny any ny fatiko atoko marary de de aty marary izay tena eniko marary aty amin'ny vatako amin'ilay nikapohany tamin'ny atsy tamin'ny marito de ty nataony ohatr'izao makaty arena de nataony ohatr'izao tamin'ny marito kapoha mafy be tamin'ny marito lamosy na ny ato misy le nkakeriny le ramatoa atoko anankiroa ato de mangana be de eto nikapohany tamin'ny atsy de mivody be de ty nidorony de ty tamin'ny atsy de ty tamin'ny marito de nikipoko nataony ohatr'izao tamin'ny pesa fa nikipoko tsy de maninona tsy nisy fery. Rehefa saha nandeha izy taoriny famonona tonga nanaraka azy ireo zanakiny mpampiasa nanambitamby azy mba hiveriny ka nilaza fa tsy amono sy ampijaly intsony dada sineny tsy niverina intsony ity tovovavy ity na dia tsy manana avana eto Antananarivo azy ny tenany tokantrano ray no nampiantrano azy teny mahazo tamin'io arivariva io ary nanatitra azy teny amin'ny fresa ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire ity farana izay nandray antanana azy hatramin'izao ary nitondra ny raharaha teny anivo ny fitsarana. Zarany roa ny raharaha zany makasika ny karamatsiazo iny zany aty amin'ny sapotra rapatra momba ny asa na ny inspection de travail zany no ampidirany azy fa makasika le fikasihan-tanana zay na le famonona dia eny amin'ny fitsarana zany mikasika ny raharaha ateloka zany no nampidirana azy de miantso ny tompona andraikitra mahefa zany tsy haiko hanabe angambany mila biazana zany ny mpampiasa mila biazana koa ny mpiasa zany mba hosa anao zay fitoroana zay fa tsy sady efa tsy matokony tena ny mpiasa no tratra ny enatra ihany koa no mety hoe tsy fampiny profo ampelantanana dia mety hoe mahatonga reny tranga reny zany misitrisitra any nefa raha io tranga io zany no tsy voafe fa miroborobo de lasa tsy mampanjary ny tontolo ny asa eto amintsika eto Madagasikara. Tsy amela an'izao raharaha izao vita mora ny fisemarera ny fanazavana voaray androany ihany dia efa nitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana ny sindika ary ametraka fitarainana eny anivon'ny sampandraharaha momba ny asa sy ny fiainany zon'olombelona ihany koa izy ireo ka andrasana ny toyiny. Iresaka makasika ny fananganana fotodrafitrasa eto Madagasikara indrasika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Maro fotodrafitrasa tsy manaraka fenitra amin'ny fanamboarana eto Madagasikara noho ny tsy fakana enjenera amin'ny fanorenana ireo manampahaizana amin'ny asa vaventy sy ny tao-trano. Saika ireo fotodrafitrasa goavana ihany hatreto no maka manampahaizana manokana rehefa manangana hoy ny fanazavana. Tsy ampy ihany koa ny fanomezan-danja ny manampahaizana malagasy tojo ny Rina Tahiry. Miroborobo ny fananganana fotodrafitrasa ankehitriny saingy betsaka ny tsy manaraka ny fenitra amin'ny fanorenana saika ireo fotodrafitrasa goavana toy ny trano lehibe ihany hatreto no maka manampahaizana manokana mahakasika ny fananganana na ireo expert en BTP na ingénieur fa ireo fananganana ataona olon-tsotra dia mandeha amin'izao araka ny fanazavana nomeny ny manampahaizana mahakasika ny asa vaventy nanaovana fanadihadiana nandritra ny fampiratiana salon de l'amitié BTP. Raha ny zava-misy ankehitriny dia hita fa tena miroborobo ny tontolon'ny sehatra resaka bâtiment et travaux publics indrindrindrindra amin'ny resaka génie civil. Tsara kokoa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena foana raha resaka fanamboarana io na trano na lalana. Fa ny raha ny eto ataoko hoe eto Madagasikara mbola vitsy ny particulier manantona ireny olona mianatra momba ny tao-trano raha isika ohatra tao-trano vitsy ny olona manantona azy ireny. Tsara foana ny manantona ny manampahaizana momba ny ireny ataontsika hoe resaka génie civil na bâtiment. Raha ny tontolon'ny asa vaventy
manandanja ny fianatra eo amin'ny tontolon'ny fananganana hoy ny fanazavana mba hahatonga ny fanorenana aharitra sy hanaja ny fianatra an-tanan-dehibe raha hoaniny eto andrenivohitra. Ny fanamafisana ny fanaraha-masy ny fitsiriana ny tena ilaina amafisina hoy hatrany ny fanazavana. Efa maro ireo tanora ny liana sy manaraka fiofanana mahakasika ny BTP hoy ny fanazavana. Dia izay nefa no olana eo amin'ny resaka ataontsika fotsiny hoe urbanisation any tanàna iray ohatra, satria lasa manangana daholo ny olon-drehetra dia tsy manaraka an'ilay fenitra intsony ny zava-misy, dia lasa ataontsika hoe mikorotana ny zavatra rehetra momba ny urbanisme, plan d'urbanisme na ohatr'izay. Rehefa resaka fanorenana zany dia tsara kokoa manantona ny manampahaizana momba an'ireny, satria araka ny hitantsika amin'izao fotoana ny resaka foto-drafitrasa maro izy ireo no atao hoe tsy manaraka izay fenitra izay. Misy koa nefa ny olona tsy manantona manampahaizana raha isika ohatra hoe hanangana trano izy mahita fotsiny hoe misy mahay manamboatra azy dia manantona azy. Tao anatin'ny taona maro izay nalaza teto Madagasikara ny teny hoe manara-penitra amin'ny fanamboaran'ny fanjakana ireo foto-drafitrasa lehibe. Maro amin'ireo foto-drafitrasa nefa no nahazo fanakianana mafy ny amin'ny tena fanarahana ny fenitra marina, ny kianja, ny lalambe mikodana sy ireo sekoly. Ilaina omena lanja ireo manampaizina malagasy ary tokony hialana ny kiantrano an-trano amin'ny tsenam-barotra rehefa misy foto-drafitrasa lehibe atao. Dia iny vaovao indray no hoentsika misento vetivety ao anatin'ny doka fohy. Mbola sanam-panajana ianao tsy saraka aminay. Innan moto tena tsare sady matanjaka no maharitra afinaritra mitondra zay cross tsy matetena. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Téléchargez-la vite sur Play Store. Yes. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Dia tavaverina somatsara tony natiny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray sika amin'izao fotoana izao. Aterina trany arahaba topoko lasy topoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao avy any Toliara Avetrany no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao ao anatin'ity tapany faharoa ity. Namoaka mpianatra miisa 20 avy amin'ny sabam-piofanana isan-karazany centre openness ao Toliara. Ireo mpianatra ireo izay mivolavolaina ho afaka hiditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa Bonhomme Élysée. Nasehony foibe-piofanana Openness Toliara nandritra ny lanonana famoahana ireo mpianatra miisa 20 izay misalotra ny anarana tantely fa mivelatra sy velona amin'ny alalan'ny fahaiza-manao ny sekoly tao anatin'izay 40 taona nijoroany izay ho fanabeazana ny zaza malagasy. Ny fampianarana tao Openness nisan'ny miavaka fampianarana eto amin'ny faritanin'ny Toliara satria ny centre Openness manana sampana maro izay mampiavaka azy. Ny mécanique automobile, ny informatika, ny elektronika, ny teny frantsay ary ny teny anglisy sy ny teny sinoa. Isika tanora ny fianarana ny lova tsara indrindra fa ny asa tanana, ny mahay asa tanana tsy very mandeha. Ao amin'ny Openness natao efa hamaly ny filany be sy ny maro. Dia makasitraka antsika izay natoka ny Openness hatramin'izay ary Openness mbola miezaka ny anomeny tsara hatrany ho antsika vahoaka ny Toliara. Samy nanamafy ireo mpianatra fa miavaka ny fifanana azony ao amin'ny centre Openness. Raha ny fianarana ato amin'ny Openness aloha dia tena hita fa tena hoe mahafa-po tokoa ary betsaka zany zavatra izay tsy fantatra nefa raha nianatra ato amin'ny Openness dia nitombo ny fahaizana sady manana-tsaika efa bebe kokoa zany
tao anatin'izay. I learn at Hopeness Center. We are until promotion, and when you learn there, we feel comfortable because Hopeness has a good teacher, and our headmaster is so keen and outgoing. So come to learn at Hopeness, and you'll never be regret. Thank you. J'ai choisi pour apprendre la langue française au centre Hopeness parce que Hopeness est merveilleux et les enseignants sont travailleurs. En retour, je vous invite pour apprendre au centre Hopeness pour ces raisons. Tao anatin'ny lanonana miavaka notronon'ireo ray aman-dreny sy ireo mpandray anjara maro no nanolorana ireo mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra araka ny sampana ny anarany avy no hamafisina nandritra izany fa misokatra hatrany fandraisana mpianatra vaovao eo anivon'ny centre Hopeness Toliara. Azo ny tsira be vetivety indray sika ao anatin'ity fampalalambavao manaraka ity. Vitsy ireo mpanjifa lambamehina amin'izao fotoam-pamadihana izao, ireo mpivarotra lambamehina ao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra manodidina 8,000 ariary ka hatramin'ny 5 alina sy 1 ariary ny vidin'ireo lambamehina raha ny fanadadiana. Fanampanazavana. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana famadihana hatrany isika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ho an'ny eto amin'ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Araka izany dia maro ireo mpivarotra lambamena izay hita eny an-tsena eny. Anisan'izany ireto mpivarotra lambamena eto avaratsena Antsirabe ireto. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety dia tsy mandeha an-tsena ary zarana malafo hoy ireo mpivarotra. Efa lasa vitsy ireo mpamadika noho ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao vanim-potoana izao, tsy toy ny taloha intsony. Manodidina ny 7,000 ka hatramin'ny 5 alina sy 1 ariary ny vidin'ireo lambamena ary ny 7,000 no tena be mpanjifa indrindra eto amin'ity renim-pianakaviana ity izay efa nisehatra nandritra ny 7 taona tamin'ny fivarotana ity lambamena ity. Tsena zao dia mangina satria fiaina ohatran'ny sarotra dia sarotra. Nampamadika aza dia vitsy fa tsy ohatran'ny isa-taona. Vidin'entana dia zara raha misy isotroana kafe ny tombo maro fa tsy manam-bola ny vahoaka. Dia izay mora ihany ny vidin'ny olona fa tsy mividy lafo izy. Misy aman'hetsiny izao ireny misy 5 alina sy 1 ariary fa tsy vita mba te-hanafy izy. Manomboka eo amin'ny 1 alina 7,000. Lamba tavoahangy dia tergalina. Lanty tsisy mividy satria 5 alina sy 1 ariary. Very apahatelina. Le vitsy ny mpamaditra. Olona mahitsy sahirana amin'ilay fiaina fa na vary arotsaka aza problème. Dia voatery tsy maintsy mifanaraka ambokony eto amin'ny fiaina. Miaina ny resety. Poketako fe vola taloha amin'ny 1,200 dia efa vidy ena amin'ny sase izao tsa misy ao anatiny. Tamin'ity ny tena vadika be mahitsiny. Tamin'ity taona ity. Eo amin'ny 5 taona izay lasa crise ny vahoaka. Na dia eo izay vidin'ny lambamena izay dia misy ihany ireo mpanjifa izany. Toy ity raim-pianakaviana iray izay avy any amin'ny commune Vakinankarena, distrikana Antsirabe faharoa ity, izay sendra ny mpanao gazety teo am-pividianana lambamena. Miankina amin'ny safidin'ny tsiraray hoy izy ny fanaovana famadihana ary samy manana sitrapony fa tsy terena ny fanaovana izany. Ho anay manokana dia adidy amin'ireo razambe teo aloha sy ny fianakaviana no anaovana famadihana ary fifankahitana ireo mpianakavy. Izy ity moa zany efa manana fa herintaona zay hoe amaty atsika dia efa manana ilay izy dia efa hita eo mba fa misy ny fiomanana zany anatin'ny herintaona. Io koa samy manana ny to-tsainy dia tsy akiterena zany efa madirana raha antso manokana tsy terena fa zay mazoto vela andemo zay tsy manao mijanona. Raha izy raha ohatra hoe ny lany avy any an-tanàna zao ny vidin-dama dia hoe lafolafo nefa tonga ety azo atao hoe iainana ihany izy mba tsy arakaraka ny eteretiny. Ohatra jerena amin'ny ankapobeny izy tokony tohizana satria tsy miona mpianakavy raha tsy misy famadihana. Ohatra ko hoe tsy mahita ny tantarandray aman-dreny raha tsy anatin'ny famadihana. Zay zany no tena tokony mbola hanovana an'izy ity katra. Araka izany dia azo lazaina fa mbola ao anatin'ny fotoam-pamadihana tanteraka isika amin'izao vanim-potoana izao, indrindra fa ho an'ny eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Ity fomban-drazana ity izay anisan'ireo mampiray ny malagasy rehetra ary fotoana anehoan'ireo mpianakavy ny firaisan-kina sy ny fihavanana maha-malagasy. Fa tsy ampy ny vokatra trondro tilapia sy karpa eto Madagasikara. Mbola malalaka ny tsena, efa betsaka ireo nahazo fiofanana momba ny fiompiana io, saingy mbola ny Antsasa-Manila tamin'ireo ihany no tena ny trantsehatra tamin'ny fiompiana sy ny famokarana tilapia sy karpa. Anja Robert. Mbola tsy ampy ny vokatra eo amin'ny sehatra fiompiana trondro karpa sy tilapia eto Madagasikara. Io fiompiana io izay isan'ny mbola malalaka ny tsena sy ny lalam-barotra. Raha manodidina ny 7,000 sy 3 alina taona ny vokatra tilapia sy karpa ilain'ny Madagasikara dia mbola manodidina ny 700 sy 1,000 sy 1 alina taona izany amin'izao fotoana izao. Na dia efa nisy aza ny fanofanana natao mikasika ny fiompiana trondro karpa sy tilapia maimaim-poana manerana ny nosy raha ny fanazavana. Raha tamin'ny andro taloha dia nanodidina ny 3,000 taona ny vokatra trondro tilapia sy karpa ho antsika eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia mahatratra
11 700 tonnes ny vokatra tilapia scarpe amin'izao fotoana zao mbola tsy ampy nefa zany satria raha ny filana raha jerena zany lay tsy ampy na lay gap dia mbola manodidina ny 130 000 tonnes ny antony dia ny filana mantsika eto Madagasikara dia 307 000 tonnes ny vokatra misy anefa dia 177 000 tonnes izy ankehitriny raha ohatra ka 142 000 tonnes zany a efatra taona lasa zay zany hoe misy ezaka be da be vita tao kanefa kosa mbola tsy afaka mahatratra afahantsika tratrarana lay a fizakantena ratsakafo zay indrindra ny mahatonga atsika mitety hatrany any Madagasikara i Mahajanga dia ahitana olona be da be vahoaka maro zay mila omena sakafo sanandro ary sakafo mila miova de zay indrindra ny mahatonga atsika tonga eto akehitriny raha manodidina ny 600 ny olona efa nahazo ity fampiofanana ity hatramin'izay dia mbola ny antsasa manilan'ireo ihany no efa miroso ary mamokatra tilapia scarpe eto amintsika ho an'ny teto Mahajanga dia manodidina ny 700 teo ireo rehetra lina tamin'ity fampiofanana maimaim-poana ity. Ana efa nanao teo fa kivikivy fa niampy an'le fanazavana sy ny fampianarana izay nomeny monsieur le ministre teo dia tena hoe vonina anao ary apiatra ireo toromarika izay nameny satria mety hoe maro ny fahalalana azo tany aloha fa misy tsy ampy ao dia niampy amin'le fanazavana izay azo androany dia tena mino zay fa hoe avita mokatra tsara an'izany fiompiana trondro zany. Oui, tena ilaina be na olona mbola tsy nahay resaka filao zany tena tonga de sura hoe avita amokatra trondro naiza misy anazy. Tena nahafapo na tsy tao anatin'ny domaine mpamokatra trondro ary tena manana vision ngeza be indray ho apetraka hoe haika tena tsotra azo atao ary azo atao pratika tsara ny fiompiana trondro sady azahoana tombony kokoa araka ny teny monsieur le ministre teo oharina amin'ny fambolena hafa sy ny fiompiana hafa. Raha ho an'ny Mahajanga manokana dia mahazo tombony ny amin'ny fananana rano sy toetrandro mafana ahafahan'ireo trondro tilapia sy carpe mamokatra isaky ny enim-bolana na indroa isan-taona. Itoy amin'ny fampiarana na pratika eny an-kianja araka izany ity fiofanana teorika mamaim-poana izay natao teto amin'ny tranom-benivohitra sy ny industrie ny Mahajanga. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena tokatrano manodidina ny eninalina no tsy misitraka herinaratra ao atsimo sy avaratra Ukraine amin'izao fotoana taorian'ny fanafiana izay nataony tafika Rosiana ny alina sabotsy fo androany maraina araka ny fanambaran'ny gouvernoura ny faritra. Anisany voakasika izany ny milina mpamokatra herinaratra ao an-toerana trano fonena maro ihany koa no rava tanteraka nandritra io fanafiana io raha ny fanazavana trany. Dia iny maresaka iraisam pirenena indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hoentsika manakatona ny fampahalalam-bavao an'izao alina izao isorina enao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ça a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Ça a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.